Et vous savez que Madagascar actuellement est confronté à un problème immense d'énergie et en même temps on est confronté à un problème de protection de l'environnement aussi, parce que vous savez que 90% de la population utilise encore le charbon pour cuisiner, utilise encore le bois pour construire des maisons. Donc on est confronté à un problème qui semble être contradictoire, mais on peut avancer avec le deux. On peut avancer dans la protection de l'environnement et en même temps dans l'obtention d'énergie, parce qu'on a besoin beaucoup d'énergie à Madagascar. Vous savez que le problème politique qui a éclaté au mois de septembre, ça a été provoqué par le manque d'énergie et d'eau dans l'île. Donc pour Madagascar, c'est pas un problème. C'est vrai que c'est un défi immense, mais c'est pas un problème. On peut avancer dans la protection, l'augmentation de l'énergie. Pourquoi? Parce que on peut pas, il n'y aura pas de développement sans énergie. Les infrastructures d'énergie, Madagascar peut aussi avancer dans la protection de l'environnement. Comment vous comptez mettre ça en œuvre? C'est surtout la transition énergétique. Vous avez tous les éléments naturels. Tous les éléments, mais ce qui manque, c'est le leadership surtout, et les moyens pour avancer dans la transition énergétique et la mise en place des infrastructures pour garantir et pour donner plus d'énergie à la population malgache. On sait que les Émirats arabes unis investissent beaucoup en Afrique pour la transition énergétique. On sait que les Émirats arabes unis ont investi dans le 4,5 milliards de dollars en Afrique. Et Madagascar aimerait profiter aussi sur cet investissement. On ne voit pas les Émirats arabes unis comme des investisseurs. On les voit comme des partenariats de longue durée. Et donc, on sait que nous, on souhaite déjà remplacer petit à petit les énergies thermiques en énergie renouvelable. Azo karaha zany hoe mio dia misy rafitra tokony anaramaso moa zany raha filazan'le isa hoe ahona tsara le zay aloha, satria moa zany misy hevitra koa zao hoe lasa losa amin'ny fotoana sa efa io nametrahana an'le ministera-panjakana misahana amin'ny fanavaozana ny repoblika, dia mety samanana ny fanehoan-keviny fa io aloha zany no heveriny fitondrana ankehitriny fa lalaka izorana ao anatin'ilay izy hanao ny toana ara logistika anamora ny fanatanterahana n'ilay fionambe fionan-doha pirenena zany, fa ho arofanina amin'ny fanatanterahana zany mba hanaraka ny ataontsika hoe etika sy ny fahamarinana ny FFKM ao anatin'ilay izy no izy misandrahaka manerana ny Madagasikara iratra ny fotony ihany. Zay zany zao le eo dia satria ny matsy hoe sao dia manao karazana taratasy alefany amin'ny poste nifisin'ilay ministera ka hoe raha-panjakana le ho tanterahana ka dia ino tsy maintsy atao, nefa ihany ny lalan-tsaina dia hoe ny zavatra miainga ny fotony mihitsy zay hevitry ny olona mikasika ny tsaiko ahoana ny heviny mikasika ny rafitra ara-pahasalamana dia eo zany mety mandeha, ahoana ny hevitry ny fotony mikasika ny fandriampahalemana dia mety resahany hoe ahoana ny mampety anay ny dina za tsy mampety anay, mety zany amin'ny toerana hafa marina fa misy fanjakana fa ny dinany azy ny tena ifampifehezana any amin'ny toerana samy hafa any ambanivola any, dia ohatran'izany mikasika ny fanabeazana ahoana ny amin'io dia mety mivoaka ny tetiandro zay zany le avadika aty amin'ny ministera, asana ministera mety mivoaka ny amin'ny politika akapobean'ny fanabeazana dia miresaka ny amin'ny ahoana ny amin'ny lafin'ny fifandraisana resa-pirenena miarina ahoana ny lafin'ny fiariana eto Madagasikara
raha izy ny tokony hoe raha orinasa ohatra zao dia ahoana ny fipetraka amin'ny fanjakana ao anatin'izy amin'ireo fitrandrahana amin'ny lafiny zavatra stratégique sy ny sisa mihevitra fotsiny zany fa mbola tsy any akory izy mba sendrasendra tonga atao an-tsaina fotsiny dia zay zany ireo zany no arafitra ty ambony aty dia amin'ireo hevitra mivoaka avan'ireo dia misy hoe ty kosa any amin'ny lalam-panorenany ty kosa any amin'ny natin'ny lalàny ty any amin'ny lalàna fehizory ty ahoana ny amin'ny fifidianana dia ty zany amin'ny lalam-pifidianany ty ao ty lalàna amin'ny feheny antoko politika ao mety tafiditra ao anatin'izany ty sy ny sisa engany eo vita ao anatin'le tety-andro le izy miaraba ataoko manao hoany e miaraba ataoko aie maheno anao zay ie dahoary de raha bana ity maloha fa vitako masara le fahazaravana vitona foana kely atazopaty raha zao ty kareta galava de mankakitaka faharoa manarakaraka zany mandarapirenena araka nyterimalay mpanao kirary zay de manoa kareva koa zay tsy malakalana teny zavatra raha hoe manoa anaty anoatany tikoany hoe merci président na vita koa fa merci président yalala atomaiko amizay zay raha misy zavatra tena tsy fanarahana aloha fa eto amle anany zany tikokonena eto amle lalana rehefa azo itapesaka zany misy foana le diapata analamanga zany miketa aminareo te fara savy masena mihitsy misy manda telefony nareo fa izy zany mba hiapefanina re satria manao asanefa eo zay raha miasa nareo communication zany fa tena asy nareo raha fa mba nanao vetatry kely tamin'olona zany fa izy tena ohatrany hoe any amin'ny tany tsisy e zany mba diapata analamanga hoe de reo lalana io misy zaza madinika mandeo tena enja zao amizao fahavaratsy zao tena enja la zao lalana tena fotaka tena za sira fa iretika lalana dika atao amin'ny satra commune Antananarivo tena tsy asinle commune mba hoe tena resaka fambanatiny tikaloany any amin'ny raha toverala fa za tsy vita koa fa mba mitondra fa le commune lehibe amin'ny tanàna mihitsy mitondra fa tena makaheranareo eny ary mikasika an'ilay fotodrafitrasa sy le fiaonalamanga tamin'ny fiaonana tamin'ny ramatoa lehibe an'ny faritra mpisolotoerana moa zany fa lehibe amin'ny faritra zany le tsotsika azy dia izy kosa aloha satria azadiny fa mifaritra analamanga dia distrika misy 3 mandrafitra azy fa commune faronjato mahery zany ao anatin'izany mitondra ny anjarabriky ny faritra analamanga amin'ny tolotanana amin'ny fananarenana ny lalana sasatsasany atao Antananarivo renivohitra satria tsy ho araky ny région rery zany fa hitondra kosa izy amin'ireo raha nambarany lehibe ny faritra zany dia hoe ireo lalana tena be mpampiasa nefa hita fa misy fahasombana zany ary manelingelina fifamoivoizana dia hitondra anjara briky amin'izany ny faritra analamanga zay zany aloha dia izay aloha nambarany tamin'ny fionana mpanolotsain'ny tanàna tamin'ny herinandro lasa iny zany tamin'ny herin'ny androany zava-dehibe no mizaran'izany ary ataontsika hoe samy olo-dehibe amin'ny andraikiny avy dia tsy hoe manao nyty sy miandry ny zay fanaterahany voavy mandrainy andraikiny moa zany mbola mametrapetraka andreo ataontsika hoe mpiaramiasa sy ny sisa dia fa misy asa mandeha anisan'ny maika zao le ohatra le fitrohana le rano ery lany vato ery fa andro vitsivitsy miezaka ny amin'ny faritra analamanga manala aloha amin'le hoe asa lahara-pahamehana satria tena rano be koa le hoe lany vato eo dia fafantatra moa ny fototry ny olana zany ny fahafahatsetsena ny tatatra sy ny fanorenana tsy ara-dalàna dia iny moa zany mikasika ny fanorenana tsy ara-dalàna tsy andraikitry ny région loatra zany fa tandrifina andraikitra manontolo ny fiadidina ny tanàna Antananarivo renivohitra taloha raisina ny antso manaraka miaraba tokoa allo salame voalohany indrindra aloha dia nisy valandresaka nataony foan'ny antimerkatrina za zany nazana amina fa ntiako tenena ny tananazy efa azo ve le vola le nalanao tosany Russie tamin'ny teto Madagasikara iny dia efa ampidirinao amin'ny jikamavy manaraka izay ianao niaraka tamin'ny séance maninona ianao raha ohatra hoe
tsy mainky an'le pitipitra fifidianana maninona niavaka fotsiny ianao fa tsy niafaka tamin'zareo nefa ianao ilatsaka na ndraiky lalàm-pifidianana ary za mampome aza mampome soky fotsiny hoe za maintsy mila firenena tamin'iny fa nisy ny volana ampiasaiko de tsy maintsy milatsaka zay zany anyteny aza mialalany fahalalako an'le valandresatra ny propagande tsy ny olona zay efa mahafantatra lalaka izokany daholo re olombeo fa ianareo aloha zao no mitony de hoeto manakak'izay miakaba ny timma aloha andesa mipakafy amin'ny timma ary teo timma efa nanao anazy foana hatramin'izay fa mbola tsy ao anatin'ny lista de miakaba tsy ahita fa tena tanjaka le tokahila eny tana foana hoe le tokony tanjaka indrindra tety de ny timma sy ny TGV mapary reo no mafy be tsy laitran'iza de ny timma ihany afaka nanoisan'ny TGV matetika tao amin'ny fitondrana satria io no adversaire matanjaka tsy laniny sasany de aleny mipihina amina tiroary fa rehefa misy anna de boky ny dolodolo hoe ilatsaka lano latsy lanitsany de za zany mangataka hitako tamin'le kabary teny hoe sikafy ny diko fa mamelona olona io de za koa zany teny avay masina le boka-pifidianany na iza rehefa mivoaka de pakatry ny olona zany hoe zay le fitsarany eto Madagasikara aza konkonenany de manakak'izay sotra vesaka de olona velona zany tada hitatana ny firenena hitarika an'ireo zanako maro be reo fa ao amin'ny fitondrana iny be fa nisy potika kontry satria tsy lany zaka an-tsena ny zareo mihitsy le tim de manipinipo ondreo ataovy ao mikasika an'iny ny fiafaran'ity ataontsika hoe fitondrana ity de fifidianana efa voasoratra zany ary efa voaresaka zany ny fifidianana dia alohavana asa maromaro de misy moa zany mame an'le izy diovana ny tokotany ao anatin'ny fanadiovana tokotany zany de eo zany mikasika ny fehezan-dalana fen'ny fifidianana ary reo ataontsika hoe rafitra ara-pifidianana ny mikirakira ny fifidianana mitantana ny fifidianana mbola ho asiana sini ve sa akinina ministéran'ny atitany ve mbola ampiasa bulletin unique ve iverina bulletin multiple ve atao resaka elektronika ve zany so mbola izy daholo zany ry tokona fanomanana fanjavatra efa fantatra aloha ary efa mety hirosona ny mikasika an'le hoe anaovana biometrika ny mpifidy zany ny olo-pirenena moa zany rehetrarehetra manomboka hatrany amin'ny état civil io de atao biometrika de mandeha makany amin'ny lisy-pifidianana dia mety tsy ho lavitra eo zany tokony fahalomanana hoe manao an'izany vote tsy mbola zay aloha tsika mbola tsy zay tsika izao fa le dignina mandeha zany dia efa sakisatsehatra mihitsy nefa miroso de miroso le asa makasika an'le digitalisation zay zany le raha mita am'izay tsika ne betsaka ny zavatra mety hoe miaina ny fandaniana anao zay mandany kely tsika ny voalohany fa avy eo hoe karaha-pifidianana avy eo raha de voateritsika hoe mbola anota karaha-pifidianana foana taona 2024 noe 4 milliards ny koan'ny ariary fanontana n'lay karaha-pifidianana ketrereto hoe raha ohatra am'izay fotoan'izay tsisy karaha-pifidianana fa vao mandeha karaha-panao biometrika fotsiny ohatra de fa daholo mombanao de iny mitsio de mandeha ny anina de tonga de vita tsy mahafaka mifidin'ro zany anao fa mipetaka ny lavitondra ny samma de fa hoe ao no moa filazan'le izy am'teny réfugié efa anao any ivelany hoe vote électronique hoe raha riva ihany vao mikatona ny bureau-pifidianana de fa fantatra ny tendance hoe io efa hitany vao tsisy hoe tsika hoe mahay mikirakira telefona mahay mikirakira zavatra maro samihafa de tsy haina tsy de sarotra manao zany nge nga sarotra manao alizy rehefa ho atao fa zay le finiavana politika io rehefa misy io mako mba arira reny hoe any ambanivohitra tsisy réseau ary tsisy an'izany toko ty fa zay zao le asa ataon'ireo opérateur efa omena adidy amin'ny hoe andrako samy Madagasikara satellite mandeha daholo zany ndao raisiny anao miaraba salama allo manao ahoana miaraba nareo mindrala miaraba tiako resana ragnady zao mikasika nytyle resaka le resaka politique tiako resana zany tyle hoe boka raha nga le fanimbenjanany ke zany tika zao mbola ho anaky an'ireny le hoe raha raiky ohatra amin'ny tambary mbola vao ikesiatra tsika de mbola vao amasika tany zay vao ampidrana zay vao andragiragy zay vao anadaritany
tsika zany vao hitany hoe anety zay zany ilay kohatra amin'le resaka fifidianana tiako tenena manko amin'ity le resaka tima za tsy tima fa oka rehetra indraindraina le ro olona rehetrarehetra ao anatin'io resaka fitondrana io ane samy manana tena samy manana finiavana lasaka koa fa oka loatra le tonga de hoe manindraindra loatra zany hoe defa ekena hoe manana resan'ny teo amin'ny resaka hoe vopana hoe misy problème te tanàna zay taona zay ka oka zany le hoe tena de fanindraindraina le tsinona de fa ohatrany manahirana na mitsy za tena zavatra mandreraka no olona rehetrarehetra be da be reo samy manana tokotika fa mbola tsy misy zavatra atao fa mbola mikasika inona ny tokotany ilalovantsika ao anaty fifidianana zay tsika vao samy manetsiketsy fa ny an'le tima malagasy aizay le mezan'le TGV-tsika le iry maro talohantsika le hoe samy mpanoratra le nefa tsika ndray fandiritra tana ty ohatran'le alika fampandiritra tovakena reny le mahazo kena reny de le vaimotsika de zay le tiako tenenina hoe atsika zany lamina aloha de aleo aloha ro mpomba rehetrarehetra ro andaminy rehetrarehetra hoe tino kilalao ilalaovantsika zay tsika vo ro fanasizana zay samy manetsika anazy fa le tima manko ohatrany efa tsy mahandry le andro zoma ozy reo le nampiandidinane boka zay le tenena de raha rigrity zao amisotra ie fa ny antoko aloha de manao asa mandavataona zay ny tena marina aloha adidiny manetsiketsika ny manao ny redynamisation sy manao tsy haiko raha misy hoe mise à jour ny zavatra zay ataony tena fiainan'ny andavanandro tena tokony ho tanterahany zany fa ny verina fa afaka ifampizarana angara tokony fahalomanana de hoe manao discours provocateur le hoe manao kabary fiantsina faneho-kevitra fiantsina tsy voatery kabary ao anatina zavatra ohatran'ireny fa na faneho-kevitra amin'retony Facebook eny amin'ny zavatra samihafa nizaniza na olotsotra na iza na influenceur anizy le zavatra provocateur manao hoe tena hoe le raciste le hoe tena mifoko zany mbola hoe marina fa am'izao fotoana zao hoe de mbola zany foana ny resaka fa mbola misy mandetsy kelikely ary tena manahirana be io mampitonga fisaraham-bazana io fifandrafiny io ary mety ampivily ny zavatra tokony alea zany lizy fa ny tena ifatoana zao de araka nambara teo hoe ahoana ary ny olana de misy vahaolana zay lizy ny zavatra mampiombona de zay koa no mampirahina de zay lizy tokony le zavatra io mampiombona zany zao no andeho resahana de hoe ahoana anao fifidianana tsika eny ary inona ary no atao momba ny fifidianana eo ahoana momba ny lisy mpifidianana de ao zany mba samy keodo satria zavatra tokony ampiombana zany satria fa fanamariana foana zao maka ny resahana zao ady hevitra be tena ny lisy mpifidianana zany brito any amin'ny fokotany ny demarazany zany ny fatombohan'ny lisy de zao misy raha eto Antananarivo renivohitra sy manodidina mikasika an'leo hoe fanendrena satria mbola fanendrena aloha zany eo amin'leo atao amomba ny fokotany eto Antananarivo 192 mbola tsisy fifidianana andeha fa fanendrena no isy de fa nalaendrika isehoana re zay telo tsara vaty indrena sa sy roa izy teo nalevany amin'ny district fa ty aloha zany fanendrena zany no atao de fa mandeha any zany ny fivoriana isanambaratonga ny amin'ny hoe alefaso ny lista de na makary fandaminana iza no atsy fa be debe ny fivoriana nomboka tamin'ny herinandro iny ary itoy zany am'ireo arrondissement samihafa de tany amin'ny toerana tany anasana taria mamasindariana de mbola mandeha zany io zany hoe fokotany ananina fokotany ato amin'ny top radio zany tokotany